Fiavana ho ampimbonina ho aminareo mandrakariva amin'ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Reny izay any an-danitra fa afaka indray mifampizara ny teninao dia ny mofinaina izany. Ho sakafo, ho entinay mamakivaky ny androm-piainanay rehetra. Eny fahasalamana ho an'ny nofinay tokoa ny teninao Tompo. Dingane mba ho tanteraka aminay izany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny Tompo isika ary afaka fa afaka nanaraka ny lohahevitra hoe any Tompo ny fahefana nandritra ity volana Jona ity. Mifarana anio izany. Maro ireo andinin-tsoratra masina amin'ny fampizarana ary noana ary havana fa nampitombo ny finoana sy ny vatok itsika an'i Jesoa Kristy ireny rehetra ireny dia engany ny fanahy masina ampitoetra ny teny ho any anatintsika tsirairay avy. Zava-dehibe ny fahafahantsika amin'ny fampizara tahaka izao rehefa mifarana satria afaka manao famitinana ary havako ka dia ho anahy manokana ary ny Romanina toko 6:20 io dia tso-drano izay notonon'i Paoly izany mba ho an'ny kristianina tany Roma. Zava-dehibe izany satria ahitantsika mivantana ary havako ny amin'ny fahefan'Andriamanitra. Andinge vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany fa Andriamanitry ny fiadanana anoritoro an'i Satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo. Amen. Izany andinin-tsoratra masina amin'ny Romanina toko 6:20 izany dia mampiseho aloha voalohany indrindra izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika mpino izay mpanaradia an'i Jesoa Kristy efa nanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesoa Kristy. Tena tian'Andriamanitra isika. Tiany mba handresy, tiany mba tsy ho resin'i Satana. Dia jereo fa Andriamanitry ny fiadanana no iantsoana azy eto. Izany hoe n'inona izany zavatra sedrain'ny kristianina manaradia an'i Jesoa Kristy amin'izao fiainana izao dia tsarovy fa eo ilay Andriamanitry ny fiadanana. Izy ny tena manao ny asa satria izy no anoritoro an'i Satana ary dia tsy pihana mihitsy ilay hoe faingana. Tsy mitaredratra izy izany, tsy miandry amin'ny herinandro na miandry amin'ny iray volana fa faingana dia faingana ary indrindra hoe eo ambanin'ny tongotrareo, eo ambanin'ny tongontsika izany. Manokana dia toky sy fanantenana ho ahy koa izany ao anatin'izao mamarana ny lohahevitra izao an'ny Tompo ny fahefana. Dia ataony izany mba hananantsika fiadanana, mba hananantsika fandresena, tsy azon'ny Satana ampitahorina, tsy azon'ny Satana elingelenina amin'ny fiainantsika fa dia an'ny Tompo tokoa ny fahefana. Dia tazontsika amin'ny finoana, tazontsika amin'ny vatok iny izany entina mamakivaky ny androm-piainana sisa rehetra ary hoentsika koa mamakivaky indrindrindra an'ity herinandro ity. Andeha ary havako averiko tononona aminao amin'ny anaran'i Jesoa io tso-drano io satria mpandresy isika, mpandresy izao, mpandresy ianao ao amin'i Jesoa Kristy mba ny fitarihan'ny fanahy masina ary indrindra miaraka amin'ny hery omen'ny fanahy masina antsika isan'andro ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesoa, Andriamanitry ny fiadanana anoritoro an'i Satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo. Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra anao ary Tompo fa dia mahatoky izay sambatra fa tsy azo Satana ampitahorina ny amin'izao fiainana izao. Ianao mihitsy no miady ho anay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Noho izany dia fandresena, fandresena satria mifikitra aminao izay dia izany foana no irenay Tompo hiainana amin'ny fiainako avy rehetra. Hamakivaky ity herinandro ity indray izahay dia mangataka aminao hitantana sy hivimbina amin'ny fiainanay tsirairay avy, ny fiainan'ny isan-tokantrano, ny ankizy efa mety betsaka ny vakansa kanefa dia apetraka aminao ireo mbola tsy vakansa ary indrindra mety mbola manao fanadinana ihany koa. Tolory saina mba hahazo fahombiazana Tompo ary arovy amin'ny aretina, arovy amin'ny ratsy rehetra. Dia tahiko ny asa fiveloman'ny ray aman-dreny, tahio ny momba anay rehetra Tompo. Dia izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.